Azakazaka fiarakodia niova tamin'ny mahazatra ny fédération tamin'ity andiany fafito amby telopolo amin'ny rallye international ity na ny RIM izany ka any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra indray no tanterahana ny faninanana manomboka ny 1 ambin'ny 12 ary 3 ambin'ny 10 novambra izao hiavaka ny faninanana amin'ity andiany fafito amby telopolo ity satria isy ny faninanana manokana ny épreuve spéciale aty amin'ny goudron izany zay udidina ny kianjabeany Mahamasina. Utanterahana ny 1 ambin'ny 10 sy 2 ambin'ny 10 ary 3 ambin'ny 10 novambra ho avy izao ny andiany fafito amby telopolo amin'ny hazakazaka fiarakodia rallye international de Tana na ny RIM izany sady dingana farany amin'ny fiadinana ny tompon-dakan'i Madagasikara. Hiavaka ity andiany fafito amby telopolo ity hoy Andriamatoa Jimira Kotrofiringa filohan'ny fédération. Izy ny faninanana manokana amin'ny lalana tara sy ny lalantany efa nahazatra hatramin'izay. Ho an'ny faninanana manokana amin'ny lalana tara dia manoloana ny kianjaben'ny Mahamasina no anatanterahana ny faninanana amin'ny refy 1 kilometatra izay nomena ny anarana hoe Kianja Raharsoa. Ny lalana kosa ny lalantany nahazatra hatramin'izay toy ny eny Anjeva sy Akadinandriana teny amin'ny lalam-pirenena faharoa satria efa diso ainy ny mpifaninana loatra hoy ny mpikarakara. Arak'izany dia ny lalam-pirenena fahaefatra indray no handray ny faninanana amin'ny andiany fafito amby telopolo ity. Faninanana manokana misa 420 no lalovan'ny mpifaninana. Ny sabotsy 12 novambra andro faharoa amin'ny faninanana dia eny Ambohijatovo sy Antongobato ary Ambomiadana ny faninanana ary ny andro fahatelo farany dia eny Bemasandro Tanetobe ambany ary Ambomavelona indray ny faninanana. Rehefa eo amin'ny 400 km eo ny alaviran'ny lalana rehetra ho vitain'ny mpifaninana. Le sport automobile, c'est parce qu'il y a des valeurs dans le sport automobile qui sont très proches de nos propres valeurs à nous, à savoir l'endurance, la culture de dépassement de soi, l'excellence. Et à côté de ça, nous avons également parmi nos valeurs la solidarité. Par solidarité, qu'est-ce que nous entendons? C'est de pouvoir être en phase avec notre environnement et à chaque fois qu'on peut soutenir des activités de cette nature qui peuvent faire la promotion de ce genre de valeurs, nous faisons vraiment de gaieté de cœur. Donc c'est un partenariat qui a déjà commencé par le passé et qui continuera toujours. Ça, c'est la promesse que je voudrais encore faire une fois de plus aujourd'hui. Et à travers ces activités conjointes, nous pourrons pouvoir véhiculer ces valeurs dont j'ai parlé et dont nous en avons tous besoin pour nous permettre de pouvoir nous développer dans nos activités associatives, culturelles, ainsi de suite, pour le bien de Madagascar. Parce que la culture de dépassement de soi, d'excellence, de développement, c'est vraiment des choses que nous prenons. Cette année, ce que nous avons beaucoup aimé dans l'édition de cette année, c'est cette opportunité que nous avons de pouvoir faire une conjugaison entre nos activités, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, avec les activités de sport automobile. De quoi s'agit-il ici? Le président l'a mentionné tout à l'heure, il y aura naturellement des stands, des espaces de jeu pour que les gens puissent jouer. Ils ont peut-être parfois besoin de connectivité. Et notre participation prendra la forme d'une disponibilité d'Internet au débit, avec des connexions Wi-Fi qui seront sur place et le long des circuits. À côté de ça, il y aura également cette technologie de géolocalisation des athlètes qu'on pourra mettre en place exactement pour que nous puissions, à travers la conjugaison et des nouvelles technologies et de cette activité de sport automobile, emmener les choses encore plus vers l'avant. Mpanohana ofisialy ity faninanana ity ny orinasa tserasera Airtel Madagasikara. Arak'izany dia amatsy finday misy carte SIM ahafahana amin'ny internet sy Airtel mba hanamorana ny fifandraisana eo amin'ireo mpandray anjara sy ny mpikarakara. Isy ihany koa ny seho manokana ataon'ny Airtel andravahana ny faninanana natokana etsy Mahamasina. Tanjona hoy Andriamatoa Meksan Berangoba, tale jeneralin'ny Airtel, ny hitondra zava-baovao hatrany ao anatin'ny tontolon'ny hazakazaka fiarakodia.